hatramin'izao eto amin'ny pejy Andravoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miainga ny ao amin'ny vatany. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 9 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alléluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasina vamalala no enao amintsika amin'izao fotoana izao dia falibedray tena komiana aminao eto androany anatin'ity fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana Andramboka izaho ny Aky Radio ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maresy dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay eto indray amin'ity androany ity ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Androany fa tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsika sendrasendra mihitsy koa ny natongavanao eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao ho araroty izao fotoana ahafahantsika mihaino tenin'Andriamanitra izao fa betsaka no olona mety mitady fotoam-bavaka amin'izao fotoana izao. Ianao kosa no fahasoavan'Andriamanitra dia tonga eto aterinao tokantranonao ny toroteny, aterinao tokantranonao ny fampahirezana dia araroty satria mety ho avy ny fotoana tsy ahitana an'izany intsony ho sarotra ny hitady an'izany fa amin'izao fotoana izao aloha mbola tonga izy any dia araroty ary havana malala. Amialohan'ny zavatra ianao antsika hivavaka mendraka amin'ny fotoana ampiaratan'Andriamanitra dia avetsika hifampahery eto avy etsika nonona tsodrano dia hifampitsodrano dia hifampiaraba ary hanomboka ny fandarana. Tainy Jesosy ary nambavy-belta anao ny fitenenana. Alleluia, mankasitraka pastera manome fitenenana miara-hivakoka tsy kariavana anontona ny amin'ny alalan'izao fandarana vavaka fiambenana izao. Jesosy malalo faly misaotra midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao izahay. Misaotra ny amin'ny tombonandro fahavelomana izay nomena ho any tsirairay avy izay mbola feno bitsiky ny fanahy masina miantony hatongavany any amin'izao fotoana masina izao. Ary natao izay tsy mety izahay namakivaky ny tontolo andro nefa tsy araka ny sitraponao izany. Ifonanay eto anatrehanao ka mamindrafo aminay ianao Tompo Ray malala tsara indrindra ho. Koa apetraka feno am-pelatana Jehova ny amin'ny alalan'ny fitorinan'ny teny masina izay reto ndesin-dreto mpanomponao androany. Ho teny velona ao anatinay izany, ho tahaka ny sabatra loha lela Jehovahandriamanitra ho hitsatoka ao anatin'ny fonam-pian'ny tsirairay avy ny teninao. Ary ianako no hanome ny teny fanahy masina any amin'ny pastera izay melabelatra ny toriteny dia anao Andriamanitra no ampiteny ny vavany, ampahiratra ny masony, hitendry ny lelany ahafahany anatanteraka ny amin'izany teny masinao izany. Ary ny koneksiona tsirairay avy koa Jehova ahafahanay iaino ny teninao androany dia rakofiny ranao mahery sy ny fitaovana rehetrarehetra rakofina amin'ny ranao mahery. Ary atao vonim-piainam-pankatoa izahay fa tsy vonim-piainam-panadiny. Koa izany vavaka izany dia samotra feno am-pailatananao. Raiso anao izany Jehovahandriamanitra ho fanomezana ny voninahitra ho anako, ho anarery ihany ny voninahitra. Misaotra fanahy masina renay izay ny an-danitra. Alleluia. Amen. Alléluia. Misaotra indrindra anao ary nambavy-belta ato anatin'izay vavaka fanomboana mamy be izay dia Jesosy any malefity anao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany. Alléluia. Ity fanomboana aloha dia loatra dia fijona vavolombelona ny ataoko dia voizy rako tsodrano satria fandray amin'izay ny tsodrano izay resintsika androany. Voninahitro n'Andriamanitra ny izoko vavolombelona aloha fa aniversaireako androany. Alléluia. Marina fa nandrary soa tao amin'ny compte tao tamin'ny message mandefa MP messenger tao amin'ny WhatsApp tany amin'ny Telegram rehetrarehetra. Misaotra anareo fa dia voaray saoma tsara ny firariatsoa ary dia Jesosy any amerina an'ireny avy zato arivo eny tsy manam-patapirana makany aminareo ihany koa. Alléluia. Dia araka izay hitanareo fa niova akanjo. Alléluia. Mba sy t-shirt fotsy aloha androany fa mba anisany cadeau voaraiko androany izy ity. Maromaro ny cadeau voaray fa sorina ny Jesosy ny fitahiana dia mba
isoraka ny olona nameme izy tamin'ity kadoako ty tamin'ity anniversaire ty dia anaovako izy ty androany. Alleloia. Sady mba mifanaraka amin'ny lokon'ny fandarantsika ihany fotsy sy manga dia lokon'ny lanitra dia nanaovako. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ny amin'ny tantanana ny tao anatin'izay 7 taona fa dia 7 taona fa manomboka rehefa avy moa dia fandray. Zay ny teneniko ny vady aman-janako teo zangy eo zao zay natao hoe 7 taona fa tsy hoe androany vao feny 7 taona fa zay natao hoe vita ny 7 taona. Manomboka rehefa avy eo zany za manomboka zao zany dia efa manitsaka indray ny andro voalohany mandeha makany amin'ny 50 taona. Alleloia. Dia efa antitrantitra ihany fa mbola tahin'ny tompo dia mbola tahin'i Jesosy mijoro tahaka izao ho an'Andriamanitra voninahitra. Mbola tsy tonga moa Jesosy androany lanitra dia mbola manana fandriana nkalaza amin'ny 20 taona eto amin'izao fandarana izao. Amin'izany tsy intsony ny tambajotra serasera hoe inona indray ny sehatra ahafahana mitoro fa dia mbola vonona foana na dia mbola atosika amin'ny seza fauteuil roulant ary amin'izany fotoana izany dia tena mbola hoe mbola maniry mbola hifankahita aminareo eto ho ela velona hanao asan'Andriamanitra. Alleloia. Tsodranotsika androany noho ny amin'izay tokoa dia mbola ao ny tsodrano dia mbola manana fijona vavolombelona iray farany fa ilay tsodrano voaraiko be dia be androany maro be mihitsy ny tsodrano voaraiko androany. Isorako anareo rehetrarehetra dia nifidy anankiray tamin'ireny ahako nataoko katsapaka teo zany nisy taminareo namiana an'ity tsodrano ity dia mahatsiaro ny tena ny olona izay namiana an'ity tsodrano ity dia io no ovakiko androany hozarako amintsika konja be dia be mihitsy ny tsodrano voaraiko androany ka holistiko fa manjary lava be ny fotoana fa ty rety ihany no teneniko androany zareko amintsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ao amin'ny salamy 5:30 na 7:20 sy 7:20 manao hoe aoka ioby sy faly izay mankasitraka ny fahamarinako ary aoka izy anao mandrakariva hoe ankalazana ny Jehova izay mankasitraka ny fiadanan'ny mpanompony ary ny lerako ilaza ny fahamarinanao ny fiderananao no ataoko mandrakariva. Halleluia. Amen. Dia izany tsodrano zany ho anao ranabavy Sandola Koweïty, Hortensine Koweïty, Yama Koweïty, Erikarak France, Erikarak Hortensine Koweïty, artisan de Madagascar France. Alléluia. Ikerandrenasolo Madagascar, Angèle Pagès France, Elena Merniana France, Etodre Noérine France, Ingodina Rodriguez Arabie Saoudite. Dia sady miaraba omaly tazotapaka ny fandarantsika dia anniversaire-ny mariage ny ranabavy Daniela koa omaly 10 taona dia andaontsika rarosoazy fa adino ny rarosoazy omaly sady anniversaire zany androany anniversaire-ny mariage ny zareo omaly miarabako Daniela dia tahin'ny tompo hatrany. Razana Sylvie Koweïty Kadaka Malala France, razana Monika Dubai, misaotra betsaka ihany misaotra andreo amin'ny Firaritsoa, Antra Clarisse Madagascar, Mampiona France, Mirana André Malala Allemagne, Verselina France, Soameva France, misaotra amin'ny Firaritsoa, Itody Noelina France, mankasitraka anareo mampipetrano misaotra Erika, Ingodina Rodriguez, tsara be mihitsy ilay akanjo zay Ingodina Rodriguez mankasitraka. Alléluia. Misaotra Antra Clarisse, Marina Tiana Canada, misaotra indrindra Marie-Jo États-Unis, misaotra betsaka artisan de Madagascar France, tahiny Jesosy Jesosy Mpandresy Madagascar, Marie-Gilda Koweïty, tahiny Jesosy i asan'ny apôstôly Madagascar, toy Jesosy mandrakizay Allemagne, Ingodina Renasolo France, Jesosy Mpandresy Madagascar efa deniko teo, tahiny Jesosy isika rehetrarehetra. Bersava Koweïty. Alléluia. Daniela tahiny tompo. Alléluia. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra tonga soa daholo tsara be le lobaka, tena tsara le lobaka zay nanaovako azy androany. Alléluia. Tsara be mihitsiny. Dia nano marika ihany koa dia tena amile tsara dia ndao ary tsika hijoro vavolombelona. Inona ary no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao amin'ity androany ity mba azonao amezam-boninahitra azy. Dia aorianan'izay tsika hiamiry tsika zao dia aveo tsika
avy eo tsika hiditra mitoviteny hiditra famakina fitsona vavolombelona dia hiditra mitovitentsika ao aorianan'izany. Ny faharoa hijoko vavolombelona aminareo dia izao, nisy taratasy voaraiko izany ravina tamin'ny maraina. Ity taratasy ity dia taratasy efa voaraiko efa elaela izy ity fa napetrako fotsiny teo fa tsy tadidiko mihitsy hoe inona moa ilay izy. Dia rehefa jereko ilay izy taratasy anankiroa dia samy taratasy vola misy resaka vola aloha. Ohatran'ny hoe trosa amin'ny fanjakana zany mila aloha ary le montant ngezangeza ihany. Ny anankiray keke fa ndray ngezangeza mihitsy misoratra hoe ianao dia tokony andohan'ity vola ity fa raha tsy izany dia alaina any amin'ny compte bancaire anao na alaina any amin'ny karaha manao isan-karazany any na ho alaina amin'ny entanao an-tranonao rehefa tsy alohanao. Dia ozy zany mantsamampina enina aloha ty taratasy maninona aloha no misy an'izao. Dia sady mandray telefona any andeha hanao paiement an'ilay izy sy andeha hanao paiement an'ilay izy en ligne zany dia fa eo zany toy izay Jesosy fa maninona ho azy satria izay tsy zatra an'izany. Alleloia. Fa maninona ho azy Jesosy sy nitratra an'ity zavatra dia manontany eo ihany zany inona ary ty ho ary ny tena vola be mihitsy reto. Maninona ary tsika nitratra an'ity inona ary dia mpamakina izy izao zavatra izao taiza ho antsika ny nanao an'ity zavatra ity ohatrohatr'izao. Dia za zany sady mbola manontany hoe Jesosy mahataio izy fa inona ity Jesosy ahoana ity. Efa elaela amin'izay andeha hanao aka telefona andeha hanao paiement an'ilay izy nijereko tsy amin'ny anarako ilay izy ry avana fa amin'ny anarana olo-kafa aty an-tanànanay aty fa tsisy adresy ilay izy tsisy numéro ana-trano dia nataon'ny mpiasan'ny poste tao anaty boîte aux lettres anay fotsiny ilay izy. Aika tsy ana ilay izy za efa oza hoe tena mandovo vola amin'ny fanjakana sady tsy fantatra izy inona ary ty vola aloha ity tsy azo an-tsaina mihitsy hoe inona ary ty. Aika tsy ana ilay izy. Tena hoe misaotra Jesosy fa tena antsoina tokoa ianareo dia aika tsy ana ilay izy fa misaotra be dia maeva. Mahafinaritra. Izay fitsona vavolombelona izay nataoko dia andao reno andeha ity tsika mahita sariko nareo sariko tamin'ny mbola elaela tamin'ny mbola zaza tanoranora fa tiako be masy tiry ity dia tiry ity zany mba tiako atolotra anareo fa izy tokoa moa ty za notondrono fanondronao ka laviny akohaka ny foko ny haikeloka dia any amin'ny faraparany any misy tony manao hoe olona maro eto an-tany fa dia vitsy ihany notsongaina mba hahita zany fiainana any am-paradisa. Dia atolotra antsika rehetra izay mety hoe tanora ianao na efa lehibe ianao eto fa tsapanao mihitsy hoe nandalo fiainana ratsy ianao nandalo ditra sy fiainana isan-karazany nefa ianao tonga amin'izao hoe tontolo iainana zao dia mba tiako atolotra manokana ny Zoky Alain ty Alleluia. Zoky Alain koa tsy nanana ny tantara ny tao anatin'ny fahatanyrano tao dia alao mba iranay Zoky Alain ty ry ty Alleluia. Tahiny tompo antsika rehetra meno finaritra daholo dia rehefa fitsika be no mamaky témoignage so ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainareo fa mamaky eo amin'ny anankidimy na enina itsika mialohan'ny toloteny. Meno finaritra daholo ary tahiny Jesosy. Faiza muza nutunguni fanururao kalavuni yankuka nifukunya kiyeluka rani naniku ulundratiranizau nifanu fishini nawa nitambi wachachanawa Fanevateva Efanata utsmisya Efanuta karinawa Intundavutara Efamati fanaya Indisifatu langaina Pumula nuviluminawa Matagana uzarakawa Jesus Izamu Nutia Vinamu Sinamu Tanamu Nifuku Nufino Yinamu
Ifale masinao Tipulunenayao Tesosyo Izanutizao Nutiavinao Sinavo Tanao Nifuku Nufiruninao Ifale masinao Tipulunenayao Urunama Ruetutan Fadivintian Mutsungai no Balanita Sani Fiaina Naya Paradisa Misauchano Formanisa Yao Sani Fuku Asinao Nifuku Feino Fiadanela Santari Kule Fitzala Faneva Deva Efranata Utsmisao Ifaluta Karinawa Inzunda Butarawa Ifamati Farayao Indrisi Fantulamaya Tumbura Nubi Luminawa Watani Uzarakawa Tesusyo Izanutizao Nutiavinao Sinavo Tanao Nifuku Nufiruninao Ifale masinao Tipulunenayao Tesusyo Izanutizao Nutiavinao Sinavo Tanao Nifuku Nufiruninao Ifale masinao Tipulunenayao Nifuku Nufiruninao Ifale masinao Tipulunenayao Nifuku Nufiruninao Ifale masinao Tipulunenayao Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra. Mahafinaritra anay izy iny ary tena tafatombona tamin'ny zava-niainana izy iny ozy tena tafatombona tamin'ny tany mihitsy tena tomany natsiarony nilasa keliko. Halleluia. Fa dia ilaina ny tadidy andreny mba atsiarovantsika ety tahaka ny ahoana moa ny fitiavan'Andriamanitra atsika ety, tahaka ny ahoana moa ny fitiavan'i Jesosy atsika ity ry havana malala. Eo amin'ny rahalahy tojo no atomiko voalohany ny fijaliana vavolombelona. Hoy rahalahy tojo ny tontolo androko androany dia isaorako an'i Jesosy fa nahazo teny mamy be dia diraiky koa Jesosy nameanay hanina sahaza sady niaro any mianakavy kely sady vita soma tsara ihany koa ny adidy manandraikitra rehetra. Alleluia be. Amen. Saotra tojo. Hoy marina tenay isaoran'Andriamanitra ny tantana ny tontolo androko androany nahita fitiavana tamin'ny olona rehetra ary mbola afaka miaraka amintsika eto. Saotra marina diana. Alleluia. Hoe rikady raiky Jesosy fa mbola nanomezany tombonandro ny mianakavy sady nomeny hery sy fahasalamana izay no mbola narovany. Amen. Alleluia. Complet be mihitsy zany nataony androany. Hoy lehilahy hoe alleluia. Misaotra an'Andriamanitra lehibe amin'ny ositry ny fahitapity omeny fa nisy rendez-vous tany amin'ny kiné dia adiniko fa niova ny orako efa tapitra nefa ny anjarako tany vao tonga tany fa neken'ilay kiné dia afaka navita ny séance kany raha tany amin'ny hafa nefa dia bedy dia naina Jesosy lama tontolo andro ilay mianakavy kely no ny fitiavany tafahoana soa ato trano izay indray izay ho azy reriany any voninahitra. Halleluia. Amen. Tahiny Jesosy ihany koa marina izany ozy izy asany lalala dia tahiny tompo koa ranavavy Suzelle tonga soa. Saotra n'Andriamanitra hoe bety tavelona soa matsara
salama tsara ny menakavy ary feno fiarovana vita soa tsara ny asa natao. Alleluia. Amen. Misaotra antsika menakavy. Doa antsika tonga dia hitra avy hatrany misaotra ny rehetra ny joro vavolombelona, misaotra ny rehetra anaika ho fitaovana mivoninahitra n'Andriamanitra indray androany. Tonga dia avy hatrany tsika dia hitra mitoro teny fa lasalasa ny fotoanantsika. Rahalahy Markely nitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia andao ary dia mentsika azy ny fitenenana. Raha Markely, anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pasitera na amin'ny fitenenana dia mbola manonona ny fiadaran'i Jesosy Kristy tombontsika ho anao sy ny ankohonanao dia ho an'ny mpanaraka amin'ny fandarina vavaka fiambinana sy ny groupe izay maharesiretsy. Alleluia. Ary raisiko fahasoavana sy fifaliana lehibe ho ara lasa nabavy mbola ahafahako indray manao toriteny fo izay eto anatsika. Ary misy matoko sady fa zao teny zao na dia toriteny fo fotsiny ary dia efa tonga indray mba ho balsama ho antsika tsirairay, balsama nasitsana amin'ny fery hitondra fanafahana, hitondra fanasitranana ary fampiherezana izay leraka po sy leraka fanahy. Alleluia. Amen. Ny toriteny izay ataoko androany dia izany dia hitantsika ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko fahaefatra ary andiny voalohany ka hatramin'ny farany. Rehefa iaraha mahita zany dia vakitsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tombontsika. Mpanjaka faharoa toko fahaefatra ary andiny voalohany ka hatramin'ny farany. Ny eo fitomboana dia ny nampitomboan'i Elisa ny diloilon'ilay vehivavy maty vady. Ary nisy vehivavy anankiray vadiny tanakiny mpaminany taraina tamin'i Elisa hoe maty ny vadiko mpanomponao ary ianao mahalala fa natao an-trano Jehovah ny mpanomponao, nefa tonga ny tompotrosa haka ny zanako mirahalahy ho andevona. Dia hoy Elisa taminy, inona ary no ataoko ho anao? Lazao amiko, inona avy no anananao ao an-trano? Fa hoy ilay vehivavy, ny ankizy-vavinao tsy manana na inona ao an-trano afa-tsy diloilo iray tavoaly monja. Ary hoy izy, handeha mindra vilany amin'ny namanao rehetra manodidina dia vilany tsy misy zavatra nefa aza atao vitsy. Ary rehefa tafiditra ianao dia aoka hirindrim-baravarana ianao sy izy mirahalahy zanakao ary manodina amin'izany vilany rehetra izany. Dia atokana izay feno dia niala teo amina vehivavy ka nirindrim-baravarana mba amin'izy mirahalahy zanany. Ary izy mirahalahy nitondra ny vilany ho any aminy fa ny reniny kosa nanidina ny diloilo. Ary noho ny feno vilany dia hoy izy tamin'ny zanany, hitondray vilany iray koa aho fa ao kosa ireo taminy tsy misy vilany intsony ary dia nitsahatra ny diloilo. Dia avy raha vehivavy ka laza tamin'ny lehilahin'Andriamanitra ary io kosa izy mandehana midio ny diloilo ka lefao izay tsosan'olona aminao ary izay sisa dia ivelomanao sy ny ankohonanao, ivelomanao sy ny zanakao. Amen. Eto raha lasa nabavy dia ny tantaran'i Elisa moa. Ity fahagagana nataon'i Elisa ity dia anisan'ny fahagagana voalohany ihany satria rehefa avy nisaraka tamin'ny Elisa satria Elisa moa raha lasa nabavy dia zatovin'i Eli. Rehefa avy nisaraka tamin'ny Eli mpaminany Elisa dia anisan'ny fahagagana voalohany nataony izy ity talohan'le tao aorian'le nanaovany le kapohany an-drano hoe Elisa koa mba Eli koa mba nanao dia nanao koa Elisa. Dia anisan'ny fahagagana voalohany nataony zany izy ity tamin'izy telo mianaka reto. Inona moa ny tena tiany hitondrana ny teny eto dia hoe araka ny ten'ilay vehivavy maty vady hoe maty ny vadiko mpanomponao ary ianao nahalala fa natao an-trano Jehovah ny mpanomponao. Eto raha lasa nabavy raha tantara an'ireto izy telo mianaka reto zany dia atao hoe anisan'ny fahadiran'ovana izy telo mianaka reto. Ary anisan'ny nandalo maro olana be da be izy telo mianaka reto. Tsy mba nisy zavatra nanana izy telo mianaka reto koa zany fa zavatra farany tena nanana sisa dia nitahotra an'Andriamanitra. Izay sisa zany ny azon'izy telo mianaka reto nitokiana hoe tahotra an'Andriamanitra. Nanana izy ilay diloilo ankoatran'ilay tahotra an'Andriamanitra dia ilay diloilo kely fa ilay diloilo kely nefa azo atao hoe tsy nahavonjy azy tsony, tsy hisy nohanina tsony iny. Nefa ny zanaka efa tsy hita zany hoe ho alain'olona ataon'olona devona. Fa eto zany nampatsiahy izy
mitalao teo amin'ny tsy mpaminan'Andriamanitra teo anaty Elisa izy hoe tadidinao ve fa le mpanomponao ane le mpaminany, le mpaminany namanao, le mpaminany koa ane natahotra an'Andriamanitra ozy izy. Ianao mahalala tsara miantso an'i Elisa fa natahotra an'Andriamanitra izy. Androany lasana vavy dia izay nampaherezako anao hoe ninona ady antsehanao, ninona olana antsehanao a, matahora foana ny Jehova, matahora ny Jehova fa tsy mba ho very zany le izy izay matahotra ny Jehova tsy mba ho very, izay matahotra ny Jehova tsisy fanahiana tsisy tahotra. Ny tenin'Andriamanitra ohatrany hoe mivadibady akory dinihana ao anatin'ny Baiboly raha araka ny teny fandinihana zany soratra masina hoe mpandika soratra masina hoe ao anatin'ny Baiboly misy teny ao hoe mandritry ny 523 andro dia hoe aza matahotra fa eto indray teo mifamady an'izay hoe matahora midika matahora ny Jehova tsy zao no atahoranao tsy ny fa Jehova mihitsy zany tokony atahoranao fa rehefa matahotra ny Jehova ianao dia mandeha ny fiainanao, rehefa matahotra ny Jehova ianao ninona zany ady antsehanao any amin'ny farany misy matetika inge dia izay tokoa nasana bazy eo amin'ny fiafarany eo amin'le ohatry ny tao tsy misy fanantenana intsony ohatry ny tao tsy misy antenaina intsony, tao diso hevitra tanteraka, tao kivikivy iny eo Andriamanitra manao fagakana tahaka ny Abrahama mpanompon'Andriamanitra nge raha nitondra ny zanany izy tsy nandahy ten'Andriamanitra nitondra ny zanany teo amin'ny tondra ny saka teo amin'ny atao fanatitra hodorana izy efa eo amin'ny farany tena farany iny satria izany Abrahama dia isan'ny mpanompon'Andriamanitra nahatahotra anazy koa zany atena hoe nino izy moa natao hoe ray nomino dia rehefa eo amin'ny farany fotoana farany nataony efa tena hoe anaingany tanana izy zany ka andatsaka ny rany zanany lakany rany Isaka fa teo mihitsy Andriamanitra nampiseho an'le zanak'ondry moa nampiseho an'izy mifatsy eo anaty kiritsala ozy izy dia hoe io alaina atao fanatitra fa aza manindry sany tananao amin'ny zanakao ozy izy dia tahaka izay matetika mihitsy rehefa miaita izao tontolo izao dia zany zavatra matetika hitantsika hoe ao anatin'ny fotoana atao diso fanantenana iny tsika, ao anatin'ny fotoana atao tsy nikivikivy iny tsika dia indray eny eo Andriamanitra manao zavatra. Andriamanitra hoe indray no fitsapana kely antsika ihany no fitsapana kely ihany Andriamanitra hoe mino ve ty olo ty tena matoky ve ty tena mitoky hatramin'ny farany ty eto zany raha dinihana hoe izy telo mianaka reto hoe maninona moa mpanompon'Andriamanitra izy natahotra an'Andriamanitra ihany izy fa naninona nalain'olona ataon'olona andevona ilay zanany satria tsy manana kalotsoana izy amin'ilay tsoso. Andriamanitra mahavita fahalalana foana Andriamanitra tsy misy zava-mirakatsaina hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary hain'Andriamanitra naniraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra satria mpanompon'Andriamanitra ne teto nondrahany Elisa teto nondrahany tao amin'ny vehivavy io nanao fahagagana teto tsy mba misy ady hevitra koa ary matetika moa dia izay koa ny olana amintsika indray mbola rehefa misy mpanompon'Andriamanitra miteny amintsika mampianatra antsika manoro antsika dia indray tady ady hevitra zany foana tsika fa teto rehefa mpanompon'Andriamanitra reto teto izy mitety le vadiny mpaminany le maty tena tonga dia tsy nanana tsy nieritreritra ny tsy namaly fa izay nasain'ny mpanompon'Andriamanitra natao dia tena hoe natao zany satria mbola ao foana le tahotra an'Andriamanitra fa tsy fantany hoe mpanompon'Andriamanitra io resahana io dia ao zany le tahotra ny Jehova ao foana satria tokoa nge raha lasana vavy ao anatin'ny ankohonana anankiray ao anatin'ny fianakaviana anankiray dia misy mpitarika ao ka raha vao mpitarika misy matahotra an'Andriamanitra dia mandeha ho azy ny fiainana. Ohatrany hoe tantarana fiainana kely zay tamin'izay mbola tamin'ny fahazazana dia zany mba nampianarin'ny mpampanay anay tao anaty tokantrano hoe Jehova Andriamanitra Abrahama, Isaka ary Jakoba, Jehova Andriamanitra tompony maro. Izy moa izay tamin'izany tsy dia mieritreritra an'izany hamakimaky Baiboly zany mamaky fa reny testameta taloha testameta vaovao reny no vakiana fa izy dia mba liana tamin'ny tenin'Andriamanitra dia mamaky an'izany izy dia amin'izay zavatra rehetra atao dia matetika izy miteny fa na dia atao hoe tamin'ny famonoana tamin'ny hoe mamono akoho raha tamin'izany fotoana izany rehefa mamono akoho dia vavah foana amin'Andriamanitra ozy izy vavah foana fa efa natokan'Andriamanitra ho antsika anie iny dia tokony hivavaka tsika dia tena zany tokoa zany dia tsaroana izy dia tao ihany zany le tahotra an'Andriamanitra teo amin'ilay ray dia teo amin'ilay ray aman-dreny dia tsaroana foana misy fotoana mandeha irahana manao zavatra dia mba miaraka aminy eny amin'ny dalana eny tena hitanao hoe matahotra an'Andriamanitra ny olona raha irahana mividy zavatra mbola mitaditady tombony sy ny karazany fa izy tena tsy mba nieritreritra an'izany ka tompony dia tena hoe tsy mba olona
tena hoe rainay zany tsy mba olona mifitra tsy mba olona mifindrafindra asa nakaitsy nakaroa fa dia tena tamin'ny taona nanombohan'ny asa izy mifindra independance nanombohan'ny asa dia mandrapaharetiretiny dia tao amin'io asa io ary na dia hoe tao anatin'izy retirety ary mbola tsy fonony mpampiasa fa dia tena hoe nampiasainy mpampiasa foana izy dia iny zany iray nitarika an'izay moa teo amin'ny ampona dia saorana an'Andriamanitra fa mba tadidy foana koa mba tahotra an'Andriamanitra ihany fa dia be da be iny amin'ny asa mandraratsy ny fivelomana dia indray misy olona tena nay nanao araky ny mpiara-miasa ary indray tena hoe misy mangalatra misy ity kely ity rairay fa tena hoe saorana an'Andriamanitra satria ilay tahotra an'Andriamanitra rehefa ao anatinao dia tena hoe mitoetra foana izy zany misy olona miteny misy hoe misy olona tena miteny mihitsy zany tena hiainana miainana andavanandro zany apedabe za mamiteny zany hoe ny olona manompo an'Andriamanitra atao sahirana ny olona manompo an'Andriamanitra atao mahantra misy ary be da be aloha zany tsy fena be da be zany misy na dia tahaka ny Lazarosy ary ohatr' zany io fa diranova izy nefa teo an-tsatsan'ny Abrahama fa dia tena hoe natahotra an'Andriamanitra matoa izy tonga teo an-tsatsan'ny Abrahama na dia atao hoe sahirana ary izy dia teo an-tsatsan'ny Abrahama izy natahotra an'Andriamanitra izy fa matety atinga be da be ny olona ranasana vavy ny fiainana tsisy tahotra an'Andriamanitra dia mety hoe manan-karena tapika izy ohatra mana zavatra be da be izy toa ohatry ny mandeha azy ihany ny fiainany fa izy tsisy tahotra an'Andriamanitra ka dia normal tsy afaka manao izay tiany atao izy fa tsika rehefa matahotra an'Andriamanitra mahatoky an'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy maintsy hamonjy antsika ary amin'Andriamanitra tsy maintsy hitondra vahaolana ho an'ny fiainantsika foana ninona ataontsika n'aiza alehantsika dia tsy maintsy hitondra vahaolana Andriamanitra rehefa ao anatintsika ilay tahotra an'Andriamanitra io ka eto mampahery anao fa ny tena Andriamanitra koa mbola manambara tahotra an'Andriamanitra ny voaloham-pahendrena dia andaontsika hieza andaontsika tena hoe atahotra an'Andriamanitra hoe sady ny tahotra an'Andriamanitra ny lasana vavy manana fiadanam-po dia na zao eo amin'ny asa asa zao eo amin'ny asa ataoko tena hoe eo an'Andriamanitra ny voninahitra fa alefa mpampiasa mitondra vola teto dia 100 millions 150 millions tena mandeha mividy zavatra mandeha maka zavatra tena misy fotoana raha hoe mandeha bisikleta taxi bisikleta ny tondrana vola 150 millions fa tsy manana fanahina tsy manana tao satria matoky an'Andriamanitra ary ny tena koa matoa ampanovina ny preuve ny mpampiasa an'izay dia azo atokisana tsara fa tsy manana iay dia ny tena koa nefa amin'izay tsy manara roatra an'ilay fahatokisana fa ilay fiadanam-po ilay tahotra an'Andriamanitra koa mahatonga fiadanam-po zany ny tena fiadanana azo amin'ilay tahotra an'Andriamanitra ary tsy manana iay zany dia mankahery anao androandro ao anatin'ny ady ianao ao anatin'ny olana ianao ny eto ambony zao tontolo tsy maintsy manana ady tsy maintsy manana olantsika fa hafa ny manana an'Andriamanitra hafa ny matahotra an'Andriamanitra tahotra an'Andriamanitra tehirizy foana atao avy ao am-ponao foana amin'izay rehetra ataonao fa ny tahotra an'Andriamanitra mampatsiahy anao izay rehetra lehanao hoe ty misy zavatra ty tsy anaty fa n'olona tsy samy kitika ianao satria ao anatinao ny tahotra an'Andriamanitra raha mandehandeha amin'izay rehetra lehanao anao tsy manana iay be da be ny olona amin'izao raha resaka tsotsotra kely fotsiny hoe eto Madagasikara zao be da be ny olona mitsoaka satria tsisy tahotra an'Andriamanitra mitsoaka satria matahotra fa tsika nga mitsoaka makaizy tsika nga makaizy tsika izay rehetra lehantsika eo foana fiarovan'Andriamanitra tsy matahotra an'Andriamanitra eo foana fiarovan'Andriamanitra satria tsika matahotra an'Andriamanitra dia izay androany fampahaizana kely ateko toka mahereza foana ninona ady ninona olana tazomy am-ponao tahotra an'Andriamanitra tahaka an'ireto mpanompon'Andriamanitra ireto tahaka an'ireto vadiny mpaminany ireto fa Andriamanitra angeny tonga namonjy azy Andriamanitra ny tonga vahaolana teo amin'ny fiainany nga izy navelan'Andriamanitra be ny zanany tsy lasa andevo satria nahazo zavatra mety na feno daholo ny dilona midiny na ny fanotrosany ka aza matahotra ianao fa Andriamanitra tsisy olona very zany miaraka amin'Andriamanitra hain'Andriamanitra zavatra rehetra Andriamanitra manana vahaolana zavatra rehetra fa androany ny temiko aminao androany aza matahotra fa tahotra an'Andriamanitra ihany no atahory Andriamanitra no atahory fa io voaloham-pahendrena voaloham-pahalalana ary io manana vahaolana ny fiainantsika ninona ataontsika n'aiza alehantsika na fitadiavana asa ninona rehefa misy mitahotra an'Andriamanitra dia manakatra eo azy ho fanan'Andriamanitra dia fanan'Andriamanitra mitarika etsy eo fahatsarana rehetra mankasitrany eza dia misy matoky avana dia fohatra zany teny zany dia tena hoe tonga indray fampahereza tonga indray hery vaovao tonga indray kasika vaovao antsika tsirairay avy dia hitondra tsy fanahina intsony hitondra tsy tahotra intsony fa hitondra tena hoe fitoniana am-po am-panahy ara-lofa
Alleluia, alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka andrinanao ara la markerita ao anatin'izay toriteny mamy be nentinao izay a. Dia Jesosy mahafity anao dia mitombohitra sy fahasoavana hatrany a, dia mahay reza foana amin'ny asan'ny tompo. Misy lesona andraisina ngeza be izay toriteny izay a, ary toizaka anaty famelabelarana. Alleluia. Ny mpanjaka faharoa toko 7:1-7 no nivakiny teo, izay ny soramana dia nampitombony Elisa ny dililon'ilay vehivavy maty vady. Alleluia. Resaka fampitombonintsika zany androany. Alleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy 1:1 nisy vehivavy anankiray a vady zanaka eo ampaminany, nitanahy tamin'ny Elisa hoe maty ny vady mpanomponao. Ary ianao malala fa natahotra an'i Jehovah ny mpanomponao. Misy antony be mihitsy ny tenenany an'io. Indray andro a nisy olona zay tamin'izany, dia nisy izay moa tamin'izany mivarotra tomobily hatramin'izao moa zany. Dia rehefa mivarotra tomobily dia nisy problème ilay tomobile io a, ana olona tany aloha be tany a, dia izy io zany a efa nangalana vola tany amin'ny banky, gasy zany io tomobile io. Dia verina tamin'izy zany tena niangana ty tomobile izy, dia rehefa rany zay tonga tany amina tranon'olona zay, ao ilay tena tompony hatramin'ny tany voalohany. Dia rehefa tao zay a, dia niditra, dia variana be mihitsy hitan'ilay rangahy fa olona hitako tamin'ny tele taloha, minisitra tamin'ny andro zay mbola kely bulletin kely zay, dia izy minisitra. Ny rehefa mba hitako ilay tarehan'olona dia tsy adinoko mihitsy. Dia gagabizy tadidiko ianao minisitra taloha. Dia rehefa natao amin'izay hanao taratasy zany izy a, naiko hoe anazy tokoa ilay tomobile, dia tena nangalany vola tokoa ilay tomobile. Dia izao no soratany voalohany, dia avy nalalana izany dia mba teneniko anareo koa. Mialohan'ny anoratany ny anarany sy anaovany fanekena, dia soratany daholo aloha ny voninahitra ananany, grand croix, ordre de mérite, inona aby reny maro-boninahitra reny. Dia tsy azoko an-tsaina mihitsy hoe frériana zany ve inona ny ilana an'io a, nefa ny resaka zavatra fivarotana tomobile. Fa taty aoriana vao fantatro hoe aika ny anoratana an'ireny rehetrarehetra ireny, dia rehefa tonga dia fantatry ny olona hoe izy olona io. Dia aika ny olona ohatr'ireny a, misy olona ohatr'ireny a, ohatra hoe tsy azo toriana, ohatra hoe tsy azo, ohatr'izay moa ilay zavatra natenen'ilay mpahilalàna tamin'izay hoe misy zavatra miaro anazy ireny maro-boninahitra ireny. Hitanareo a, ity vehivavy ity, mialohan'ny hitantarana problème-ny a, dia niteneniny aloha fa ny vadiny dia mpanompon'Andriamanitra. Ary niteneniny ihany koa fa olona matahotra an'Andriamanitra io vadiny io. Nefa tonga ao izy ny tompo saka ny zanako rahalahy ho andevony. Izao ry havana malala, raha tianao ny ankonanao, tianao ny taranakao, dia manompo an'Andriamanitra ianao. Raha tianao ny ankonanao, dia matahoran'i Jehovah ianao. Za ry havana malala, ny antony voalohany ivavahako, za teo vovonjy. Dia ny antony faharoa, tiako mba ho tsarovana hojeren'Andriamanitra ireo vady aman-janako ireo noho izay mba vitako kely teto amin'ity tany ity. Satria dia tadidio fa raha misy zavatra tsara ataonao androany amin'Andriamanitra, dia tsy hainao irery no mioty ny vokatra izany, fa hatramin'ny taranakao faramandimby. Ianao zany raha manao tsara eo amin'Andriamanitra, dia tsy hoe maty ianao dia adino ireny. Fa misy fotoana angamba nampanjaka efa taty aoriana be an'i Davida, nasian'Andriamanitra soa, dia hoy izay Andriamanitra hoe no ny amin'ny Davida mpanompoko. Nisy fotoana ary sendra mpanjaka maditra tao amin'ny Israely tao sy tao amin'ny Joda. Fa izao no tenenin'Andriamanitra hoe no ny amin'ny Davida mpanompoko, izany hoe tsy no ny aminao, tsy no ny amintsika, fa no ny Levita ny tany aloha tany. Teto izany dia tena niteny io ranavavy io hoe
Zaho izy mavadina mpanompon'Andriamanitra ary vadiko nataotrin'Andriamanitra nefa ny zanako a ho lasany tompotrosa. Voanaino an'izay Elisa azafady dia zao no teneniny: inona ary no ataoko anao? Lazo amiko inona avy nananao hatrany. Zany hoe ny olona taranaka olona nanao tsara tamin'Andriamanitra mendrika anontaniana zany hoe inona ary no tianao ataoko anao, inona no ataoko anao. Raha androany ohatra zany Suzelle mandeha amin'ny fatoronan'Andriamanitra, any ariana any Gabriel kely dia ho anontaniany anjely hoe inona no tianao ataoko aminao, dia ka Gabriel fa izy ty dia hoy izy ny anjely hoe zahako a le efa nitany mamanao. Halleluia. Dia hoy izy hoe inona ary no ataoko anao lazo amiko, inona avy no anananao ao an-trano. Zany hoe zao ry havana malala, eto zany dia tsy misy famoronana akory. Ny famoronana ain'Andriamanitra zany, ary mbola tsy nisy izany mazava zany no nitenenin'Andriamanitra hoe misy dia nomba teo nisy izany mazava zany. Mbola tsy nisy izany tendrombohitra zany, fa nitenenin'Andriamanitra hoe misy dia nisy izany tendrombohitra izany. Ain'Andriamanitra zany mamorona ny tsy misy. Eto indray tsy izay indray ny zavatra fiasana ataon'Andriamanitra, fa hiainga amin'ny zavatra efa misy eo. Tsy famoronana zany, fa hiainga amin'ny hoe inona avy no anananao ao atokantranonao ao. Fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny anankiray amin'ireo no hitahinanao. Halleluia. Dia hoy raha vehivavy ny ankizy vavinao tsy manana nininona, tsy manana nininona aloha izy, fa mbola tehiteny ihany amanao hoe tedavo fa misy ao anaty kely azy. Ny vavinao izy tsy, ny ankizy vavinao tsy manana nininona afa-tsy diloilo iray tafara monja. Io afa-tsy io mbola misy zany, mbola misy zany. Za rehefa misy ohatra hoe miresaka aman'olona na misy zavatra ataoko, dia rehefa misy olona miteny zavatra amiko hoe tsy possible io zavatra io, izy mahay an'ilay zavatra. Ohatra hoe misy entana ampidirina anaty boaty anankiray, izy ilay mpampiditra ny entana hoe tsy tafiditra eo, dia izao foana ny ataoko ilay olona: tena tsy tafiditra mihitsy ve? Tsy tafiditra izy. Tsy tena hoe zato isan-jato fa tsy tafiditra, sa mbola misy ihany hoe ray na roa isan-jato na 0,, ary possible hatafidirana io. Dia rehefa miteny izy mbola misy possibilité kely 1% ohatra, dia ny any ao an-tsaiko hoe tafiditra io zany. Halleluia. Zany ihany ny fomba fijeriko zavatra. Eto Elisa dia manontany inona ny ao an-tranonao. Io vehivavy io tsy mahita, tsy nalala, fa misy zavatra eo aminy. Ary zany raha tena hanokatra ny masom-panahinao fa eo aminao eo misy zavatra ao. Misy zavatra eo aminao fa tsy tsisy nininona. Mitodia ianao nge, jereo nge manodidina anao fa misy zavatra eo aminao eo. Amin'ny alalan'ireo, amin'ny alalan'ny anankiray amin'ireo no hitahian'Andriamanitra ny fiainanao manomboka eto. Halleluia. Hoy raha vehivavy ny ankizy vavinao tsy manana nininona afa-tsy dililo iray tavoara monja. Hoy Elisa, ary hoy izy: andeha mindram-bilany amin'ny namanao rehetra manodidina, dia vilany tsy misy zavatra hafa, tsy misy zavatra nefa aza atao vitsy. Halleluia. Dililo iray tavoara fa nasiana nindrana vilany, misy ifampidirana ireo, misy zavatra mifampiditra ireo. Halleluia. Mandeha anao izy mindram-bilany amin'ny namanao rehetra manodidina, dia vilany tsy misy zavatra nefa atao aza vitsy. Rehefa tafiditra anao dia aoka handrindro varavarana ianao sy izy miralaza anakao, ary manidina amin'izany vilany rehetra izany, dia atokan'izay feno. Nefa miainga amin'ny dililo iray tavoara. Dililo iray tavoara zany ny hamelona vilany. Misy mahay an'izany ve? Dia tsika tsy possible zany. Fa raha Jehova kosa ny resaka eto,
ao amin'Andriamanitra tsy misy izany hoe impossible zany. Ao amin'ny Jehovah'Andriamanitra tout est possible, mitombona ny zavatra rehetra. Hoe dilo ilay tavoara ve de avitana ameno vilany le avana malala. Dilo ilay tavoara ve ahafahana mameno vilany. Nisy olona zay tany Madagasikara efa tariko andreo foana ty fijonao olombelona ty fa fotoanany ty toriteny ty de tsy maintsy tononona foana izy na de efa mety efa hainareo tsy nijery aza. Mba nampiasaiko indray andro zavany rehefa nitsodrano nisy olona zay tokantrano anankiray tanaty fahasahiranana be mihitsiny no eo natamiko indray andro mampahirezana. Tena tanaty fahasahiranana andreo olona. De nampiariko io toriteny io. Zao no nampiarako an'izy ny teneniko izy hoe inona ny zavatra eo am-pelatananareo zao tsika miteny zao. Tsy misy ninona izy, tsisy ninona. Hoe zavatra amidy ve zany izy mantsana? Tsika tsy mivarotra fananana zany no hoe varim-pananana vao velona, afaka mivarim-pananana antsika fanaovantsika zavatra fa tsy hoe ny fivarotam-pananana no iny zany ny vidanana. Amidy ohatra zany ny tele vidanana vary. Ao am' Jesosy tsy zany. Fa inona ny eo am-pelatananareo? Vola tsy misy ozy izy. Fitaovana tsy misy. Hevitra misy. Manana hevitra izy hoe zay mba manana faniriana tena amokatra zavatra ohatra zao, amokatra menaka zay. De inona ny vato misakana? Ny fahalalana rehetra ozy izy ao aminay. Hainay manao an'le izy. Fa mila matière zay anaovana anazy. Mila akora zay manao an'le izy. De leo akora reo mila vidina vola vao afaka mividy an'le akora zay anodina an'le izy ho lasa menaka mahagaga. Satria de karazana menaka mahagaga ihany izy ty. De tonga de zay le izy. To zany de nahazo tsapafatsapana mihitsy hoe zay le zavatra zay. Inona ary le izy to de na de adiko am'izay. Inona zay zavatra zay? Zao izy izy. De ozy efa niofana manokana momba an'io, efa nisy nanoro anay ozy izy ny formule atafavoahana an'io. Hainay tsara io. Kiary ao aho. De inona vato misakana? Mila vola. Zany. De inona nefa am-pelatananareo? Zay ozy efa manana naleta voangy aloha izy. Naleta tam'izay voanao an'izany ozy ataona vitsivitsy lasa, efa nanana projet anao izy. De naleta voangy aloha izy efa mba nividinay. Efa nampanamboatra voangy zay ho asiana izy. Fa rehefa notateratra hatramy fahasahiranana de tsy afaka nanao an'le izy de leta voangy sisany ao. Toy izay amantsy anazy. Dao io anarapitso. Eto le tavoangy. Halleluia. Eto le tavoangy. De mila ohatrinona zany nareo hanomboka ny zavatra io. De amina million no nilaina. Amina million ny hoe fond ilaina zany itemarinana io asy io. Toy izay eto le tavoangy. Tondra le tavoangy kely zay izy. Tavoangy kely. De rehefa mba vita izy ndray andro any. Tsy nisy finoana mihitsy zany any andro any vola ho vita ty zavatra ty. De ty ny tavoangy ho asiana an'le izy amidy eny amin'ny varotra. De ozy amantsy an'izy mivady hoe eto ary le tavoangy rapitso de tongava. Eto ndray fotoanantsika rapitso. Halleluia. Dia netiny tokoa le tavoangy. Tavoangy tsy misy ninina. Fa araka ny tenin'ny Elisa hoe inona nefa ny aminao e? Inona avy no anananao ao an-tranonao? Aza miteny hoe tsy misy ninina fa misy ao aminao ao. Misy ao. Raha misy olona zany tanatina fahasahiranana mafy. Aza miteny hoe tsy misy ninina fa misy zavatra ao aminao ao. Fa eritrereto tsara. De io no ampitomboana. Ary ampitombo an'io anie ty tenin'Andriamanitra. Izay zaraina aminao ty raha inonao tsara. Halleluia. Nentina le tavoangy. Mbola nampatsivon-jareo anaty ahitra mandrakizao hoe tadidinay mihitsy ozy izy pasitera. Tsy pasitera moa fiarisa zany fa loholona satria tam'izany loholon'ny fiangonana. Tadidinay ozy izy loholona le fomba nitazomanao an'le tavoangy tanaty tomobila ozy izy. De tsy adinony mandraka androany nasandratra ambony le izy. Eo amin'ny lalana eo zany.
tena mety nanasandra hoe Jesosy ity ny zava-misy. Alleloia. Mafeno ity Jesosy mba hataio ity feno ity. Alleloia. Fa ity ny ao am-pelatana izy mba ty mifaniriny tena entina mavaka nitsofina rano le projet andreo nitsofina rano nareo mba manana fahazarana an'izany efa misy zavatra tianareo androsoana tena ntsofina rano leo fa tena nitsofina rano io projet io. Anontany andreo amizay misy volatsinany aminareo 500 000 francs volany amin'izareo nefa tokony amina million maromaro zany ny zavatra tokony vola ilaina idémarrena azy asa zay. Aiza le 500 000 francs entinareo 500 000 dia ametrahan-tanana tsofina rano ihany koa Jesosy ity ny deparany zareo ity ny ao am-pelantanany. Ianao na teny tamin'ny Elisa inona ny ao an-tranonao dia reto Jesosy tavoahangy vidy sy vola 500 000 francs. Fa zao kosa Jesosy mba hampitomboitaka ny tamin'ny andron'ny Elisa ity mba hampitomboitaka ny le vehivavy manano tena ity dia nentina mavaka ny tsofina rano izy vaty dia izay nisaraka izay. Alleloia. Mety tsy mihina raha teneniko fa anisan'ny menaka be mpitady indrindra ao Madagasikara efa tonga hatraty ivelany izany menaka izany. Ary tao anivon'io efa maromaro no manao an'le zavatra io zao fa teo anivon'io tokantrano io ny angany izany voalohany tao Madagasikara. Efa maromaro izy zao no olona manao an'le izy fa zareo ny angany izany voalohany. Vola 500 000 francs dia nanomboka nanodina tamin'le kely tamin'le 500 000 francs tena vita tavoahangy anankifolo ngamba le izay dia ino no tediavana client dia ino no nazahoana komandy dia nandraisana avance dia nanaovana aingana manerina Madagasikara zany zavatra zany. Voninahitra ho an'Andriamanitra tsy riarianiny amin'ny teny zany sanatria fa ity nilazana amintsika manao hoe aza manambany zavatra eo aminao ianao inona ny ao atokantranonao inona avy no anananao ao an-trano. Mety misy olona eto androany tena hoe anatina fahasahiranana tena hoe tsy anasa ny raha lehilahy tsy anasa raha vehivavy tsisy ninona azo raisina. Misy azo raisinao aminao na dia hevitra azy mety hevitra zany mety zavatra dia zao tenenainareo rehefa tao anatin'ny problemana trosa be izay mivady dia inona zavatra teo am-pelantananay tomobile kely zay sy mba tafajana tomobile tena katrokatra mampalahelo kely zay zay isan'ny teo am-pelantananay fa tamin'ny alalan'io araka ny tenin'ny Elisa manao hoe inona avy ny anananao ao an-trano aza miteny mihitsy manomboka rano hoe tsy misy nininonao aza miteny an'izany fa efa misy ao na voambary ray aza fa ino misy aminao. Na ve rehefa rehefa mba nandinika hoe vary ray kapoaka ahoana ary mampitombo an'iny lasa ray vilia vary ray baolina mahavariana nge revany. Za zany tamin'izaho mbola kely dia miteny amin'ny mamay fa mama andao isaina io voambary io tena hoe maka vary ray kapoaka zany dia isaina mandany andro zany dia andao isaina hoe voambary firy dia andao arotsaka dia rehefa masaka dia andao mba anisa amin'iretsika fa maninona lasa be dia be izy tsy azonao an-tsaina mihitsy. Zany sekrean'Andriamanitra zany sekrean'Andriamanitra fa tena mitombo vary ray kapoaka ho ampy olona 3 5 7 firy kapoaka moa izy président Rajoelina taloha zay ampy tamin'izany zay nitrosanay ry havana efa ho 1 milliard ny zavatra teo am-pelantananay rehefa nanomboka nivavaka izay fiarakodiana 15 millions de francs fiarakodiana 15 millions de francs raha namidy ny fiarakodiana io nitrosanay nefa 1 milliard latsaka fa fanontaniana miperaka dia zao inona avy ny anananao ao an-trano toy izay io misy io inona momba vita ny tômôbily io andoavana trosa tsy ampahafirin'ny tsy haiko raha 900 millions dia divisé par 15 millions dia firy zany izany ampahafirin'le zavatra ho alohany zavatra am-pelantanana fa misy eo ny andriamanitsika dia andriamanitry ny fampitomboana ary andriamanitra mahay mamorona na dia tsy misy azy mainka efa misy kely eo velavana dia zao zavatra nitranga na sena naka vilany zareo dia zao tandremana mihitsy vilany tsy misy zavatra tena vilany vida tena vida
tsy mety amin'ny elisa rehefa misy diloilon'olo-kafo ao, tsy mety rehefa misy diloilon'olo-kafo ao. Ny andriamantsika tsy mitaingana eo ambonina diloilon'olo-kafa zany, fa ny andriamantsika manome diloilo vaovao mahadiodio avy any anaty, mangarahara avy any aminy. Tsika tsy mipetraka eo ambony fitahiny olona zany ny Jehovatsika ravana ndreo irehareny olona ny diloilonay angeny na tonga anareo ohatr'izao e. Nisy fotoana na misy mpanjaka anankiray zany eka ame fanomezana ny Abrahama, tsy niraisy ny ravana le izy, tsy niraisy ny Abrahama ravana le fanomezana. Zay taritra zany mpanjaka ny Salema angamba izy zay na ohatr'izay. Neka ame fanomezana ny Abrahama, fa tena tsy nanaiky Abrahama izy. Abrahama tsy andray anina satria zao ndrao lazainao fa avy aminao no hitahinana. Fa oka iariary mihitsy fa ny Jehovako ny ahako no mitaha. Tsika raha mila mba manakambo amin'ny zavatra ohatr' zany, tsika mila manakambo amin'ny zavatra ohatr' zany. Ary ny olona manakambo amin'ny zavatra ohatr' zany tsy maintsy tahin'Andriamanitra. Aleloia. Zany olona hoe manomboka mivavaka dia manao tatereraka aman'olona zany, tsy ho tafajoro zany. Satria tsy maintsy teny olona ianao nga ohatr'izao raha tsy zay. Tena mahavita Andriamanitra. Ozy izy ny tena Andriamanitra, mindrama vilany amin'ny namanao manodidina, dia vilany tsy misy zavatra. Tena le tsisy lenin'ny ray mihitsy fa ho asiana zavatra reny. Ary ny anisy zavatra ao dia Jehovah Andriamanitsika. Fa azo atao vitsy satria Jehovah Andriamanitsika koa tsy mahay manome vitsy. Jehovah koa zany rehefa manokatra an'io lanitra io tsy mahay manome vitsy zany, fa ataovy be dia be. Ny olana tamin'reto izy mianakavy kely reto limiten'izareo le falebiazan'Andriamanitra. Satria zao natozantsika tantara dia nala toera vehivavy ka nirindra varavarana mba amin'izy mirahalahy zanany, ary izy mirahalahy zanany nitondra ny vilany ho any aminy, fa reniny kosa nanidina ny diloilo. Zao zany ny zavatra ty zany misy tavoahangy kely ray, tsy misy moa eto fa raha zany dia io tavoahangy io le tavoara misy vilany ngeza be dia araraka ohatr'izao le diloilo dia milatsaka ny diloilo. Fa le diloilo ato tsy mety risy fa le vilany feno. Taizanao nahita an'izany? Ao amin'ny tantaran'ny Elisa no mahita an'izany. Ary nahatonga an'izany dia Jehovah Andriamanitra Elisa. Dia izy Jehovah Andriamanitra toriany fandarin'andramoka izao aminao isan'andro isan'andro. Ary noho ny feno ny vilany dia hoy izy tamin'ny zanany hitondray vilany iray hafa koa, fa hoy ireo taminy tsy misy vilany intsony. Rehefa tsy misy vilany intsony, le diloilo tato anatin'ilay tavoara to dia nitsahatra. Satria nahoana? Satria ny diloilo tsy afaka raraka amin'ny tany. Raha mbola nisy vilany teo, na vilany arivo na ray alina na ray hetsy, dia tsy nitsahatra ny diloilo. Ny mampitsahatra ny diloilo ny tsy fisian'ny vilany intsony. Satria ny diloilo tsy azo araraka tany, ny fitahiany Jehovah tsy azo arinany amin'ny tany, fa tsy maintsy tatazana amin'ny vilany. Amin'ny manaraka ianao rehefa mba ozy ny tenin'Andriamanitra ndana maka. Aleloia. 61 avy empolo misaotra tojo. Rehefa mba tenin'Andriamanitra tenen'ny mpanompon'Andriamanitra ndana maka vilany, azo atao vitsy dia azo atao vitsy. Fa zareo zany naka ihany, fa ozy io hoe dia vitan'Andriamanitra ve io? Vitany io. Zany hoe le diloilo tokony mbola be dia be mihitsy. Fa ny tsy fisian'ny vilany tsy nampitsy azy. Jehovah zany te hanome, fa izy mianakavy kely ny tsy naka vilany mihoatra. Ary noho ny fiain'ny vilany dia kosa izy tamin'izany nitondray vilany iray koa, fa kosa ireo tsy misy vilany intsony. Dia ary dia nitsahatra ny diloilo. Raha vehivavy dia nilaza tamin'ny lehilahin'Andriamanitra raha kosa izy mandehana amin'ny diloilo ka nefa itrosan'olona aminao, ary izay sisa dia ivolomanao sy ny zanakao. Ny akapany efoefo fa nametra ny herin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy azo ferana izany. Aleluia. Aleo ary tonga dia manao iny testy. Aleo ary mitondra mihoatra satria izany ny finoana. Toy izay fehezinao amin'ny finoana kelinao ny fahalebiazan'Andriamanitra. Dia voafafa ny trosan'izareo tamin'ny alalan'ny inona kay? Diloilo iray tavoara. Diloilo iray tavoara rehefa tsofina rano dia mahafeno vilany be dia be, sady mahafaka trosa mbola azo nivelomana.
Zany ny andriamanitsika ry havana. Misy mamaraparanako azy misy tantara kely tiako tantarainao ty nakasika kely anahako. Fa andriamanitra io ry havana rehefa hita, alleloia, dia tena mita. Ary za tena te hampahery antsika, tsy haiko ny nahatonga eto ilay olona anankiray vao nampahireziko hariva teo fa sambaritsika avy nafisalama ohatr'io fa misy olona ao ananonaninao misy olona nampahireziko hariva teo izy nareo, tsisy tsy marary ny vatan'izany olona izany, ary tsy misy tsy isaky mihetsika operena izy izy nareo operena dia eritreretinareo hoe na ny vainina ny aza tsy hita dia mbola mila tena noperena koa hitadiavana vainina fotsiny. Tena hoe tena mitantara an'ilay problème ilay aretiny eo ilay havany aminahako resaka teo. Izay hoe izao no teniko taminy, tsy mankivy anao azy zany. Ninona mbola teneninao hoe tsy mankivy anahy satria izao no tsy mankivy anahy, mbola nisy mpirana ho izanao teto mantsy azy. Fa mahay zavatra ry havan'Andriamanitra. Ary za zany te teny aminao androany, tsy mbola nahita zavatra tsy hain'Andriamanitra tao. Misy ankonana zay aty andafy moa tantara iny mitranga. Any somary tanàna ambanivohitra. Dia misy tokantrano anankiray kristianina. Dia somary tratra kely ny fahasahiranana zareo ara-bola. Ohatra somary tsy hanasa kely ilay rahalahy. Dia ny vola tahita ao zareo mbola navita provision kely, sakafo sy ny sisa, fa tonga ny fotoana lany sy ritra tanteraka ny vola tao an-trano. Dia mifory zareo ny maraina. Ny alina dia efa ndresaka izy avy tsisy manomboka ara-pitsika, tsisy ninona intsony. Hoy ilay rangahy, manomboka ara-pitsy mihitsika nisy ninona ho sisy fa aza matahotra an'izany. Isika mbola manana an'Andriamanitra izay raha matoa hoe ka tsisy ninona intsony aho fa nataoko ny rehetrarehetra fa tena tsisy tsy manomboka ara-pitsika mandro fotsy. Hoy ilay rangahy, tsy mino an'izany ary sisy raha mbola ny Andriamanitsika koa ny vavahantsika. Fa andao hivavaka dia andao hatory. Mino antsika ara-pitsy hoy izy, halleluia. Dia inona ry havana ny zavatra nitanga tonga ny maraina vao mifory zareo dia tsy misy ninona hohanina. Fa tonga dia nandeha nivavaka aloha. Dia izao mivavaka ilay rangahy hoe Jesosy ho tahianao anie ny tokantranonay omenao ny hanina zaza, tsy ho diso vavahomana. Mambavaha ohatr' izany aloha isa-maraina ho an'ireo ankonanareo mba tsy ho diso vavahomana. Alleluia, ianareo mianakavy. Dia tampotampoka teo misy gagabo mihitsy zareo, miditra amin'ny vavahadin-jareo misy akoho be dia be, akoho amam-polony miditra mifampitaritarika anao eo an-tokotanin zareo. Dia gagabo mihitsy zareo, inona ataon'reto akoho reto eto, akoho an'izy reto. Akoho raika daholo ilay akoho miditra tao tokotry zareo efa akoho 20. Dia ohatra miperaka teny amin'ny sisiny tamboho teny eny ambany hazo teny. Dia avy eo teo dia lasa nivoaka daholo indray ilay akoho angambany elaela teo. Dia gaga ry zareo fa nanatody daholo ilay akoho rehetrarehetra. Rehefa avy nanatody ilay akoho dia lasa nandeha dia navelany teo ny atodiny. Dia tena gagabo mihitsy ry zareo hoe fa akoho an'izy ireny. Dia tonga aloha dia nihinana atody teo dia sakafo maraina sur-plat rehetrarehetra natao daholo omelette, nihinana atody. Dia mbola nahavona atody be dia be dia nangonina tao tokantrano ny atody. Dia sady variana azy zany hoe fa akoho an'izy ireny. Dia nefa koa ilay atody efa teo dia nivarotana ny atody, naovana sakafo sy ny sisa. Dia noho ny afaka andro vitsivitsy, reny indray ilay akoho miverina. Miditra tao amin'ilay tokantrano dia efa matadidiny toerana tokony alehany dia nankeny an-tokotany teny dia nanatody daholo indray. Rehefa avy nanatody indray ilay akoho dia nitsangana. Dia lasa daholo indray nandeha nivoaka ny fanaraka nandeha nivoaka ireny ganagana mody ireny, akoho vavy mpanatody be dia be. Teo amin'izay zany zareo vao ohatry ny variana hoe
tena tsy possible ty fa alao antanina ny olona hoe anisy reny koa fa sao de mba nahirana de nantanina izy atao tanàna eto ny manana akoho miompy akoho be deaibe de zareo ary varatra ry andalina jereo de nakany am'izay onitra zareo de ozy izy oniny zareo tompoko reo tokoa jerena reo feno akoho ao tokotanin'le olona de ozy izy zany izy mivady hoe mialatsiny tompo fa tsy zany fa misy tam'reo akoho anareo nakany tokotaninay de nanatody ka mba andao alaivo menainareo alaivo ny atodinareo fa anareo reo de sady meme ony le raha matotompon'le akoho de nyteny aza manany any raha misea tsy afaka maka zavatra tsy anay zahay ka ny akoho anareo izy zany tsy possible zany izy efa amataona an'reo nivadika reo izy efa leo be an'reo akoho reo ho fidina provandy fidina sakafo ny vidanana an'reo satria akopanatody lava fa efa amataona an'reo zao izy tsy mbola nanatody any de leo nivadiko izy am'reo ka raha ianao no milaza amiko hoe nanatody reo de za ampiresanao fa raha nanatody reo de eto anareo natody reo fa tsy possible zany de lasa ry zareo nody de namidiny ny atody de afaka nyvelomany ny atody le akoho verina ataondreo taty arina nety be ny fiainandreo tsy niverina atao tokantranony intsony reo akoho reo na indreo mandeha ary jerenareo ry havana ny fahasoavan'Andriamanitra Andriamanitra zany ry havana afaka maniraka na de akoho aza andeha anatody any atokantranonao ary raha mino an'ity teniko ty ianao isy akoho amin'ny endriny hafa andeha anatody ao tokotaninao sy ao anatin'ny compte bancaire-nao sy ao anatin'ny fiainanao anatin'ny tokantranonao ao ary ny tena tombony be ho andrareo tena tonga de bénéfice le atody satria maninona zareo tsy mpiompy akoho tsy mividy trano hoe hazo anaovana tranon'akoho zareo tsy mividy provandy zareo tsy mividy anana tsy mividy anan-drano tsy mikarakara tokotany na ny tokotany zareo tsy mba hoe maloto de diovina feno malotona akoho na zavarehetra zany tsisy an'izany le olona ry manadio mikarakara manao vaksiny mividy provandy manao rehetrarehetra mividy rano manome vitamine fa tsy nanatody reo akoho reo amataona nefa anam-panatody lava no nividanareo fa rehefa tonga amin'ny fotoana nanatodizany de ohatry ny entin-javatra le akoho de nakao an'ny tokotanin'izy menakavy tantara tena nisy zany fa teny amiko anao tadidika izay na tany Norvège izay na tany Canada na tany États-Unis tantara tena nisy hono zay atokeo ono satria za koa de mitantara ry havana rehefa mivavaka ianao ampahany anankiray fotsiny amin'ny fahagakana marobe maneran-tany miseho isan'andro fitadidio ry havana fa isan'andro misy fahagagana amina miliara amina tena miliara mihitsy ny isan'ny fahagagana miseho ety amin'ny olona mivavaka isan'andro fa tsy voatahiry tsy voateny zany tsy voatantara zany tsisy fisehatra fahana amin'ny tantaran'izany fa zay mahafaka mijoro vavolombelona na tsika fotsiny zao hoe firy zao fijoroana vavolombelona voavakinao teo androany alleluia de mba tahaka izany ihany koa ny fiasan'Andriamanitra te ampairanao amin'ity androany ity manao hoe misy zavatra eo an-tananao izany izy mianakavy kely zany tokotany no nananany toerana ahafahan'ny akoho manatody nafilanitra an'le akoho nanatody teo misy atao tokotany de nanatody teny zareo fa tena teneniko anareo tsy nanakohanina reo loha tamin'io andro io fa ny akoho nanatitra tao amin'izy ireo za miteny anao fa ny Andriamanitra tompontsika afaka mibaiko na de ny akoho aza andeha anatody any atokantranon'ny olona teny koa za te teny aminao androany nahoana ianao no kivy raha manana an'Andriamanitra nahoana ianao no milaza fa tsy manana ninninona nefa ianao miaraka amin'Andriamanitra misy ao fa misy fotoana anao mandalo ady amin'izao fotoana zao mety mandalo ady ara-bola sy mety fa sahirana ianao de jereo fa manodidina anao hoe tsy lavitra anao eo ihany ny fitahina de teneniko anareo fa le jeren'ny jorovam-bavolombelona teo fiarakodia kely anankiray ny teo am-pelantananay fa tena hoe ry havana tena tsy mampinonge zany fiarakodia raisy motoray ny fanananay mivady menakavy kely tanao mbola vovity ny zanakay de inao zy nareo no nataonay io le fiarakodia io nomenay fiangonana pasteur ny tam'zany fiangonana nanisy anay
vao nanao misy fiangonana ny ambanivohitra tao dia samy nanatitra sakrifisy teo daholo dia variana be zay mahita an'zareo ny olona sasany tao am-piangonana le mpanompon'Andriamanitra reny le bahut ireny no videna ny entana dia amidy da mivarotra fanaka ny sasany ny tena nahakasika amin'ny fokoa nisy olona mpivatsy dia mipelatra mariazy an'zareo namidy tany mivarotra volamena dia vola azo tamin'iny natolotra tao am-piangonana anamboarana ezaka an'ilay fiangonana dia nahita zany zany zay vady ohatry ny voakasika be le olona amin'io somary hoe sahirakirana daholo ohatrin'ny hoe olona sahirana fa tena nahafoy zavatra zany voakasika izay mivady dia zao rangahy ity votomobily ity tsy havita ninino eo amitrosantsika ity fa zao ndao atolotra ny fiangonana ity dia niteny hoe paster io eto atolotra amin'ny fiangonana anaovana asan'Andriamanitra amin'ny dio dia hanao fiangonana zay tsy teny hoe amin'ny dio dia andao avitrosanay fa ndray ity trosa efa tsy hay intsony tia na ahoana fa dia efa tsy ohatry ny trosa tsy ho afaka aiky Andriamanitra nanontany anay mivady tamin'izany hoe inona misy any aminareo io misy tôbila ray sisany ao dia tsy mihinareo tenenika taty ariana tsy niandry ela zay mivarotra tômôbila tonga tokantranonay ny olona mijery tômôbila toy ny olona hoe atao aminareo ka fametrahana tômôbila ohatra zany hoe misy olona manana tômôbila amidy dia apetraka hoe ohatry hoe dépôt vente zany ny tokotaninay dia zay tsy dépôt vente ato anay reo maninona ozy ny olona anareo reo isaina le tômôbila 20 nisa aleluia 20 nisa tafakatra 20 nisa tômôbila anay tamin'izany zay mivarotra tômôbila feno tômôbila ny tokotany anareo tao reo izy ny olona dia ohatry ny mampandainga mba dia ozy izy ny olona sasany rehare fotsiny reo fa an'olona apetraka ireo dia amidy rehefa lafo dia maka commission zareo zay moa tsy ny ady hevitra fa anay le izy ny fahasoavan'Andriamanitra nampitombony le iny kely teo am-pelatanana iny kely nampitombony zavatra efa nisy teo ianao hoe manana fanomezam-pahasoavana ianao misy zavatra ataonao mety misy ozy zay nisy examen somary sarosarotra zay andro dia ny exercice nataoko farany tamin'izany révision nivoaka tany tsisy nanarana tsisy nanabiana ndry misaotra Jesosy alleluia tsara be zany eo am-pelatananareo ihany no hitahirin'Andriamanitra anareo mety misy amintsika zao ohatra hoe mpanao aferana vato dia efa najanonao mihitsy le aferana vato ao zay tsy mandeha intsony io dia mbola misy vato anaty vata kelinao mbola misy an'ilay vato sarobidy kely iny manontanianao androany ny tenin'Andriamanitra manontanianao Jehovah androany inona ny ao atokantranonao dia aza miteny hoe tsy misy ndanaingana voaila izy hoe tia misy ity alleluia amen inona misy am-pelatanao mety fanomezam-pahasoavana be amin'eny ao za zany dia variana mihitsy fa tena misy amintsika eto manana fanomezam-pahasoavana be mihitsy nareo zao any Madagasikara any za zany zao hoe dia miteny mihitsy raha any Madagasikara nareo mba mila traiteur na mpanao gâteau mba miresanareo amin'ny Jesosy mpandresy mihaja sy alain fa za variana be mihitsy mahita zavatra nataony zareo nisy fety nataontsika tamin'ny lato mbola hitanareo ihany moa ny video rehefa mba orianao fa nanao fety fa tena tany amin'ny zoky miajaka ohatry ny reny tena traiteur matanjaka be tena traminy couvercle traminy inona nge mihaja rehefa malalaka mba rehefatsika ao sary tena tsara nge zany ry havany inona tiako tenenina zany sao zavatra eo am-pelatananareo iza moa mahita ary orina ty toriteny ity ohatra ny azy zany zoky mihaja zany zao mahay manao gâteau na lovely mahay manao gâteau na misy mahay manao sakafo aiza moa tanreo zany azo marsiana resaka service traiteur ngeza be tampoko nareo mariazy na zavatra ohatry zany nda nataovy inona ny eo am-pelatananao aza miteny hoe tsy misy fa misy eo ary io kely io no ampitombon'Andriamanitra eo amin'ny fianao dia velona izy telo mianaka kely sady tsy lasa ndevo ny zanany no tsy nahantra izy ireo afaka nandotrosa afaka mbola ny velona satria nahoana satria nandalo teo aminy ilay mpanompon'Andriamanitra nampiasain'Andriamanitra misy ny fampitomboana raiso zany misy ny fampitomboana zany amakivaky eo amin'ny fiainanao amakivaky amin'ny asa mandrarahanao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra iseho eo aminao alleluia tapitra ny torotentsika sotra ny zoky alain radio kiradio ny konty ahafahanareo miantso anareo izay mety izara maniry izara fahatsapana dia misokatra anareo messenger fa dia tonga dia efa afaka miantso ary nareo dia rehefa miantso nareo dia asitsika sary
izay raha misy zara-pahatsapana ary dia zao ny fotoana afaka amin'ny zara-pahatsapana ianao. Alleloia. Asolory avana. Azokely mbola misy tsy mety kely ny messenger antsika. Miantonareo fa mbola tsy tafiditra ilay appel fa afa-ty amiko ilay olona fa tsy avy any aminareo akory. Izay vao tafiditra. Alleluia. Alleluia. Zaho sarapiditra olona ary sika izara fahatsapana. Raha ohatra ary ka efa ao raha latojo dia mihinanao avy hatrany ny fitenenana inona ny azonao ambara. Pasirana amin'ny fitenenana ny tena nakasika n'androany dia ny fiditsan'ny vavolombelona teo tena raha le tantara teo moa izany eny sady fiditsan'ny vavolombelona amin'ny tantara ihany izy tamin'ilay misy ilay komanatota lava teo dia hoe taran'ilay tompo izany tsy nanatoto mihitsy ilay akoho na dia mba natao niezakara ny Provence sisa karakaraina tsy mety nanatoto fa nefa rehefa avaka ilay misy mianakavy kely dia tena hoe nitahin'Andriamanitra dia nahazo atody dia nanareo surpla dia sady nivakotra. Alleluia. Dia zatra faharoa nakasika anany ny tenen'ny Ralamarika teo hoe tsy nanana ninina zao afa-tsy hoe ny fahatahorana any Jehovah. Fa misy antony ngeza be natao ny tenenina hoe hoe natahotra any Jehovah satria izany marina no nahafontsy anazy io natahorana any Jehovah io. Alleluia. Dia ny tena nakasika anany koa fahatelo hoe aza ferana ny zavatra afaka ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Tokony hanao zavatra ngeza be teo amin'ny fiainana Andriamanitra fa ny volany ny ferana dia lasa tsy nisy volany intsony tsy ampy ny volany nefa tokony mbola nidina ny fitahian'Andriamanitra dia fitahian'Andriamanitra tsy afaka latsaka amin'ny taky rehefa tsisy volany dia nitsahatra ny tilolo nefa tokony mbola nioatra izany hoe tsy ferana amin'ny finoantsika kely ny fitahian'Andriamanitra tokony mirotsaka amintsika. Alleluia. Aleo ampitomboana amin'ny finoana dia amin'izay arakaraka an'izay koa ny fitahian'Andriamanitra. Izay nakasika anay dia tany Jesosy daholo tsy rehetra. Alleluia be mankasitraka andrinanao raha tojo dia tombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Mahafinaritra be fizarana fahatsapana. Dia indray tsika rapiditra olona hafa manaraka indray izara fahatsapana manaraka. Alleluia. Amen. Raha efa indray raha vavenginao Rodriguez dia menaza fitenena inona indray ary azonao ambara androany ainginiriny. Mankasitraka pastera na amin'ny fitenenana dia manao ny havintan'i Jesosy amintsika rehetra. Mankasitraka nareo mirahalahy koa tamin'ny ten'Andriamanitra tena mampahery be. Zavatra tena nakasika anahy dia hoe raha tianao ny ankonanao dia manompo an'Andriamanitra. Dia faharoa ilay hoe Jehovah rehefa nokatra ny lanitra dia tena manana fitahiana sy fahasoavana be dia be. Dia fahatelo hoe ny fitahian Jehovah aza ferana amin'ny finoana kely fa ao aminazy ny zavatra rehetra dia ampitombina daholo. Dia farany hoe afaka mibaiko Andriamanitra na dia ny akoara dia afaka baikoana anatody ao amin'ny tokantranon'olona anankiray ho an'ny olona sy tia azy. Dia izay ny tena nakasika be-na pastera fa ny tena nakasika ilay aza fehezina finoana kely ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Dia mankasitraka indrindra ka iny Jesosy.
amen. Alleluia, mankasitraka indrindranao rana mba vaingolenareo Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay koa. Dia Jesosy any amaly fitianao dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Zay mpizara fahatsapana. Misaotra anareo mbola misy ray io mbola misy ray tafiditra ao iza moa zany sisany sy niteny teo tsy marina ty anahy. Alleluia, marina ty anahy menanao fitenena inona ny azonao ambara ary. Mankasitraka pasteur, tena ny zavatra foana ataontsika fa aza kivikivy izany manana anazy zany tsika dia tsy tokony kivy eo am-pianarana ihany no hitahiry Jehovah tsika ny eo am-pianarantsika ny fahasoavana ao misy antsika zany fa aza hoe ry kivikivy izany tena fa misy fahasoavana foana ao amintsika ao mety tsy fantatsika ilay izy na hoe fantatsika ilay izy fa kivy fotsiny tsika fa iny zany ny hitahiry Jehovah tsika dia tena hoe le tsotrany pasteur ihany koa hoe raisandreny ny ositry ny fampitomboana mba hiasa amin'ny fiainantsika rehetrarehetra dia aza mba kivikivy izany zany rehefa misy zavatra mahazoa fa Jehovah efa eo zay tompon mankasitra. Alleluia, mankasitraka indrindra anao nambavy marina ty anahy tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay dia Andriamanitra manakam-pahasoavana ny amaly fitia sy fahasoavana ho anao. Alleluia. Fa tsika hanao hira anankiray ozy izy chant de la hoe hainao atao ozy izy no tokony mba nangatahany atao. Mbola misy olona izara fahatsapana ao andraso aloha asitsika sary ary zay izy voavelantsika amin'ny teny. Alleluia. Rehefa ao raha baverika dia mihinanao avy hatrany ny fitenena inona ny azonao ambara androany. Afatsika pasteur no fitenenana dia zakanany dia mifatsaka anareo mirahalatsika amin'ny tompoteny sy famelam-pianarana tena hoe nahakasika nampifanantenana be ny teny androany dia ilay zany fitavana fahatsapana voalaiko androany dia ilay hoe nitatin'ilay tompoteny misy hoe atahorany Jehovah rehefa manana tahotra nandinika zany tsika hoe izy ny teny ranazanafia dia ohatra manana fiadana koa izany lasa manana fiadanana ho azy tsika na tsy manana rehefa Andriamanitra ny ananasika dia manana fiadanana tsika dia tena hoe isanjara fatahin'Andriamanitra ohatra ny reto izy mianakreto zao ny dadany mpamokon'Andriamanitra dia sady natahotra an'Andriamanitra zareo dia nampasay izy anty mpamokon'Andriamanitra elisy dia nasarika be anao hoe rehefa manao ny tsara zany ianao anaty an'Andriamanitra na ny havanao ohatran'ilay nakely nataony ranadahimarikely teo hoe ny dada ny tahotra an'Andriamanitra ny zavatra dia rehefa manana an'izay zany ianao dia tsarovana na ny taranakao tao amandidy ohatra hoe ny taranaka Davida zao dia tsarovana foana Davida na dia manao tilety ary ny tarana dia io zany tena mahakasika anao hoe rehefa tsara ny ataonao sy zavatra ianao ny ankonanao dia ny faramanindringinao zany dia tena tsarovana Andriamanitra tsarana nataonao iny dia ny farany tena nakasika teo anahy koa dia fizorona fampondrenana ataon'ny pasteur rehefa niteny pasteur foana koa iny mantsy ilay hoe menaka kely tafandy kely entina mba afaka dia lasa amin'izao lasa hoe mpamatsy manerana tontolo izao mihitsy andany dia tena nakasika anay rehefa ao anatinao ny finoana rehefa manana zavatra kely ampiaratananay na tsy voatery hoe zavatra be dia iny hitahin'Andriamanitra anao Andriamanitra zany afaka mamono izy fa izy koa nefa afaka mampitombo ny zavatra eo an-tananao dia izay zany tena voalaiko nakasika anahy dia mankasitraka indrindra. Alleluia, mankasitraka indrindra anao mba verikato anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay dia Jesosy anie hamaly fity dia mitombohositra dia fahasoavana hatrany hatrany raha nampaverika. Alleluia. Otatsika ary le hira nangatahany Sandola teo. Alleluia.
dia orinan'izay tsika dia hivavaka sy hivavaka ao amin'ny firenena atao tsika tirity ho voninahitr'Andriamanitra reriana. Mahafinaritra daholo ary tsika rehetra. I know fine, I know what's around. I know tomorrow, ninaruba nyantira, nunari ninao, fakejini kyos, sometimes I know fine, I know what's around. I know what's around. Saul Jehovah Andriamanitra no fredy ny zava-mahagaga zay oh alleluia Andriamanitra mahagagy no Andriamanitra mahatalanjo ny zavatra rehetra eo ambany Ni feo fitaranaku Sangira miseria Ni faefano Demitra kintaifo Aina wata Nimba finito Unavela yanaku Tunga ni feo fitaranaku Sangira miseria Ni faefano Demitra kintaifo Aina wata Alô, fogo, falei piazza da singhera Naggia si famiglia brata la reggia Sereggia nell'auto senza Alô, fanza cazzo Alô, fissangiato Lui Alô, sereggia Sattanza che lo fa Ma non fai fare Alleluia
Alleloia. Misaotra anao zay Jesosy malalany amin'ny fotoanandroany izay nitahinao teto. Vita indray ny fandarana. Alleloia. Vita ny toriteny. Atoko sy mino fa mahery reto olona zay tonga teto eto androany Jesosy malala. Misaotra amin'ny tolotsaina ny fanahinao masina re. Ny tananao no nitazona ny fandarana sady tsy tapaka hatramin'ny voananomboka fa nitazon'ny tananao mahery Jesosy dia sady tsy tapaka ny fandarana. Lamima tsara ny connexion voatory ny fahatsarana sy voninahitra. Dia tahizany tezany mba tsy ho very anjavona na ho voatsaingo voronam-pihaza na latsaka eny an-dalana eny fa mba hoaka mo avy zato eny aty anatin'ny fona tsirairay avy ka ny fona rehetra dia ho tany lonaka ny reniny teny izay vonafafy tamin'ity androany ity. Dia vosin'ny satana sy ny firongony tsy afaka manaisotra na inona izay reny teo tamin'ity androany ity. Amin'ny anaranao Jesosy angatahanay izany vavaka izany. Atoko sy mino fa ianao mbola anampy izay rehetra tsy voalazako dia ianao ny anampy an'izany amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay miteny na dia anatin'ny toromasona ilalina ho azy. Misaotra Jesosy malala. Halleluia. Amen. Nampandrosikana vavisika Eliana hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Anao fitenenana iaina. Itu pastera dia tahu rehetra iaraka hivavaka isika. Jesosy malala mankasitraka anao izay amin'ny fotoananay ambavy. Soranao izay satria mahery izay tamin'ny tsy alina ity Jesosy satria manan'Andriamanitra mahery izay manan'Andriamanitra tsy tapidalakale izay amin'ny fiainanay na inona zavatra miseho dia ianao manokatra lalana, ianao manao fahagagana mankasitrahanay izany Jesosy malala. Misaotra ny amin'ny teninao Jesosy dia ankehitriny Tompo dia tadianay ny mivavaka ho an'ny firenenay. Tsy adinay ny mivavaka ho an'ny Madagasikara-nay mba ataovy tonga amin'izany firenena izany koa Jesosy ny tahotra-nao fa ny tahotra-nao ny ampiany zavatra rehetrarehetra ao ambadika amin'izany tahotra-nao izany no ahitana fiadanam-po, ahitana fahasoavana, ahitana fitahiana. Hitanao fa Madagasikara Jesosy dia tena betsaka ny olona izay mitebiteby na matory na atoandro na andro na alina dia misy ny mitebiteby Jesosy malala. Ankasiho Jesosy ny malagasy mba anatahotra anao, mba hanantona anao fa izany no hiaviany soa. Kasiho ny mpitarika anay, kasiho ny voaka malagasy rehetra Jesosy ianao ny anomban'izy ireo, hanome fahendrena ao anatiny, hanome fahalalana, hampitombo ny finoana ao anatiny fa manan'Andriamanitra mahery izay. Atao fitapany tsirairay avy Jesosy fa ianao no loharano, ianao no vahaolana tsy ny fahaizana na ny zavatra eo am-pelantanana no vahaolana fa ianao izy amin'ny Jehovahandriamanitra dia mankasitraka ny amin'ny asa mahagaga izay efa nataonao tamin'ny firenena io ary mino izay Jesosy malala fa tsy hitsahatra ny asa ianao ary hanokatra lalana ianao, hampitombo ny tsy misy ianao ary mbola hampitombo ny zavatra efa misy ary hampisy ny efa misy dia hampisy ny tsy misy koa ianao Jesosy malala dia mino izay Andriamanitra fa ianao no mitantana dia voninahitra ho anao izay. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao raha navaviana tao anatin'izay vavaka mampizay nentinao izay nety ho an'ny firenena satria mila vavaka ny firenena. Dia misaotra ny ranavavitsika izay rahalahy marikirikontona ny toriteny dia ranavavibely tao an'ny vavaka fanombohana. Misaotra nareo dia Jesosy amaly fitenareo mitombosa sy fahasoavana hatrany. Misaotra nareo rehetra anjara fahatsapana koa fa dia tena hoe nafana ny fandarana satria niditra tsehatra teto nareo tamin'ity androany ity dia niditra mivantana teto nareo ny zaran'izany ka dia Jesosy koa amaly fitenareo dia mitombosa sy fahasoavana hatrany ihany koa. Dia misaotra nareo rehetra izay tonga teto koa tsy hambaka an'izany fa raha tsy teto nareo dia nangingina teto ny fandarana. Raha mbola sika amin'irao alina Jesosy ka tahiny tompo venena soamantsara tsika dia rapitso amin'ny valora sasany tsika dia eto indray miaraka mampiona anaty misy andrata dia miaraka amin'ny tenako anaty vavaka fiambena atsadiany fa fiomakomanana ho an'ny fandraisana fanasan'ny tompo isika rapitso samy hitahiny tompo maheresika tsirairay avy. Akila point radio 5.com fa nomeno ninja pe akila dio misy totenjaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina. Tahiny Jesosy daholo.